Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, anolotra anao ny vaovao. Mangataka ny fampiarana ny lalàna amin'ny fenizon'olombelona ao anatin'ny lalam-pandriana malagasy sy ny avy eo anivon'ny tafika. Fahavalo-pirenena izay no sokajian'izy ireo dalina fahatany filaminana tany Akazo aby ny alarobia lasa teo. Saika mitovy feo ny akamaroan'ny hery politika eto amin'ny firenena mila mijery fitaratra ny fitondram-panjakana ankehitriny mba ahafahana manitsy ny fomba hitantanana amin'ny firenena. Ho jeretsy ny fety ny momba n'ireo vahaolana efa noraisy ny fanjakana momba ny ravam-pirenena. Olon-tsotra 17 ny ampitafika avy amin'ny antoko-panohitra shity Houthi 20 any Yemen ny maty taorian'ny daroka bomba narehefa nivondron'ny firenena manohana ny Yemen. Orinasa iray mpanokatra tavoahangy rano fisotro madio sy tobiny sy ny mpanohitra shity Houthi no voatafika tamin'izany izay eo ambany fifehezany tanteraka ny andininy zavatra. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Nandiaty ty manadio rano. Efa fanokisan'andro tia. Mba aiza moa zay zafikeliko zay? Ao ambadika izy neny. Le tsena ke zava ndao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, tira jerendri e. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany a, za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro a? Vacances mlay, ararotiny illimité night, illimité daholo ny SMS. Signante. Makana amiro best friends telo safidinao. Mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina. Amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja. Azo ihanga amin'ny 224 étoiles 3. Mlay hein? Miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design.
le téléviseur LED Chongong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Chongong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt Buste Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Lycée privé ASM Mankadvato, sekoly malagasy manara-penitra, tsy mena mitaha amin'ny any ivelany, misokatra ny taom-pianarana vaovao seconde, première, LS, terminale, ACD. Lycée privé ASM mampiofana informatika mamaimpoana, mampiasa ny teknôlôjia avolenta amin'ny exposé sur PowerPoint, mizara tahirikevitra ho an'ny mpiadina baccalauréat, manampy amin'ny cours sy concours d'orthographe malagasy, français, anglisy. Toeram-pianarana milamina, misokatra ary ny fisoratana anarana, fidirana alarobia 7 octobre, lycée privé ASM Ankadvato, 034 49 687. Ampifalena no iarabananao to klasy topoko vavy mety hariva ity manasanao mpananjana izay iaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fampahalamba avao entsika anokafana izany vaovaon'ny fandriam-pahalema no totosaina androany tetsy amin'ny toby generaly Ramanatsoa Paibe ny fanomezana maro-boninahitra ireo mpitandro ny filaminana lavo tany Akazoaby tonga nanatrika izany ny filoham-pirenena mangataka ny fampiarana ny lalàna mifehy ny zon'olombelona ao anatin'ny lalam-pandrena malagasy ny avy anivon'ny tafika fahavalo-pirenena izay no isokajin'izy ireo dahalo na faty mpitandro ny filaminana tany Ankazoaby ny alarobia lasa teo raha tsy ahivina dia mpitandro ny filaminana miisa 13 no naratra raha toa ka valo kosa no maty tamin'izany arahintsika ny fanampanazavana. Ianay ny mapahafantatra fa tsy ho rarapona ny ran'ireo rahalahinay lavo ary nanomboka tamin'ny andro ny alarobia iny dia lazainay Paibe maso fa ataonay fahavalo-pirenena ireo dahalo tsy mifampitrovana na ny any anaty ala izany na ny ambony latabatra. Mikasika ny lafiny politika kosa indray dia tombotsoa arabola ho azy sy ny distrikana voafidy azy toerana politika fifampanantenana sy tsy fifanangonana mandritry ny mandat ireo hatretony re fa lokanady lehibe ao anatin'ny fifanarahana miafina izay asain'ny filoham-pirenena so ny avy ny solombavam-bahoaka fa hitsakilan'izay ihany koa dia raha mahavavay ankehitriny ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay mampiakapofina ny generaly premier ministre Ravelonarivo tany atsimo samy fepetra ho raisin'ny fanjakana avokoa na ny memorandum de stabilité na niady amin'ny dahalo saingy iombonana dia ny hoe isy valiny amin'ny fiainam-bahoaka ve izany sa ho fandany imbona sy fandany mpitony indray fa hiverina ihany koa ny olana afaka heritona koa na hoe ho tahaka izao ihany ve ny raharaha politika amin'ny volana aogositra 2024 ny valo izay atao anatin'ity matoan-dahatsoratra enikajarakoto manatsoa ity. Mahery vaika ary avo ny feon'ny generaly Premier ministre Ravelonarivo Jean raha ampitahina amin'ny dokotera Premier ministre Cool Roger. Maro no velim-panantenana raha vao nanao ny kabariny voalohany ny Premier ministre amin'izao fotoana izao fa iova ny raharaha hivaingana amin'ny fiainam-bahoaka ny asan'ny gouvernement fa niova ny mombamomba ilay hoe olona hatokisan'ny filoham-pirenena hanatanteraka ny asa fampandrosoana.
Valvolana izay no lasa tsy manana afa-tsy efa-bolana sisa hitondrana fanovana lehibe ny Prime Ministre Ravelonarivo raha te hiavaka sy ahavita zavatra noho ny Prime Ministre teo alohany. Raha ny zava-misy ankehitriny toy ny mironana amin'ny hoe Cool Roger ihany no Jean Ravelonarivo ny raha ny asa vita hatreto. Hanao ahoana ary ity gouvernementa ity? Ampitsarana azy ve izay valvolana lasa nitondrany ny raharaham-pirenena izay? Inona no tena niova na hoe inona no efa manomboka miova? Vahaolana maro no efa noraisiny ny fanjakana, isan'izany no hoe hazomina ihany ny ankamaroan'ireo ministra hatramin'izay. Aleo mitady lalakafa momba ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana akoatra izay voalazana lalam-panorenana ara-bakteny mba ahafahana miasa. Mivezivezy sy manatrika ireo fivoriana iraisam-pirenena maro mba isokafa ny famatsim-bola sy ampazoto ny mpamatsy vola. Napetraka ny 100 andro iasana haingana dia haingana ahitana vokatra mivaingana. Natao ny fifidianana kominaly izay tanteraka ndraiky amin'ny 3 Jolay faranteo ary andrasam-bally ny ankehitriny. Atao ny fifanarahana amin'ny vahiny samihafa momba ny arena stratezika tahaka ny angovo, ny solitany sy ny sisa mba ahazahoam-bola. Nosokafana ny fandrarana momba ny volamena. Manoloana ireo vahaolana noraisan'ny fanjakana ireo anefa tsy azo odian tsy hita ny vokatra azo. Tsy mety mirindra ny fifandraisan'ny androm-panjakana toy ny filoham-pirenena sy ny député, taorian'ny motion de censure sy ny motion de déchéance faran'ireny. Tsy mety raikitra ny fivoriana andaniana ny teti-bolam-panjakana sy pantsina fa mandeha ho azy avokoa ny fitantanana ny raharaha sy ny volam-panjakana. Mitoetra ho maro toerana trano ny tsy fifampitokisana eo amin'ny samy mpiantsehatra politika ka lasa mampahazivahana ny aya sy ny resa-bola hatramin'ny fividianana olona akoatra ny fandikan-dalàna izay hiampangany fiarahamonim-pirenena maro ny fitondram-panjakana sy ny mpanao politika manodidina ny filohan'ny repoblika. Faranteo ezahana ravana ny maro an'isy efa mijoro eny Tsimbazaza na dia hirika iray nahafahan'ny filohan'ny repoblika miverina tanteraka ao anatin'ny fanarahan-dalàna ary hampilamina azy amin'ny hoavy aza ny fiaraha-miasa amin'izany. Tsy misy fiovana nefa ny fiainam-bahoaka, tsy hita mazava ny lalana ombana na ny olana efa nahazatra hatramin'izay ary ny andrasana vahaolana tamin'izao repoblika faefatra izao na farafaratsiny fanombohan'ny vahaolana. Raha tsy resaka afa-tsy ny delestazy, ny fiainan'ny lanjam-bola malagasy ka mampiakatra ny vedim-piainana ary ny asandahalo. Manam-pirofo araka izany ny zava-drehetra misy ankehitriny, manoloana ireo vahaolana maro efa noraisin'ny fanjakana, fa tsy mitondra any amin'ny fitoniana izany, na io fitonian'ny raharaha politika na fitonian'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ny zava-misy toy ny manindra ary mavesa danja kokoa ny fitiavam-pahefana noho ny finiavana amahaolana. Toa fikafika ahafahana mijanona amin'ny toerana politika iray no BDB hany ka toa lasa fiatanatana-po fotsiny ny teny avoaka ny vava fa tsy harahana asa mivaingana. Mipetraka ny fanontaniana ankehitriny, mbola manana faniriana tsara ho an'ny vahoaka malagasy ve ny filoham-pirenena raha eny ny valiny mbola afaka ny anova zavatra hanatanteraka izany ve ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean? Ho an'ny vahoan'ny fanatanjahantena kosa indray no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao nanomboka ny 20 aogositra ary ny farana androany 3 aogositra ny 4e rallye terre de Lozère izay tafiditra ao anatin'ny championnat de France des rallyes terre 2024. Équipage malagasy anankiroa no mandray anjara tamin'izany ary équipage Cool TV FM ny iray amin'izy ireo. Yandry CMD izay mitondra ny laharana 00 izay isan'ny voiture ouvreuse ary Yandry Sidani izay équipage Cool TV FM mitondra ny laharana 106 Cool TV FM laharana fahafito amin'ny valopolo. Amin'ireo mpandray anjara misa fito laharana fahatelo no misy azy ireo amin'ny classe F2000/13 ary amin'ny classement général kosa dia fa 470 amin'ireo zato nandray anjara tamin'ity rallye terre de Lozère ity. Iverenantsika misimisy ihany koa moa ny mikasika izay ao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso fa mikasika ireo maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olon-tsotra 70 ny ampitafika avy amin'ny antoko-panohitra Shito 720 any Yemen no maty aorian'ny daroka bomba nalefa nivondry ny firenena manohana ny Yemen ahitana ny Arabia Saoudite. Orinasy iray mpamokatra tavoahangy rano-fisotro madio sy tobonisy ny mpanohitra Shito ny voatafika tamin'izany izay ao ambany fifehezany tanteraka amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay koa dia daroka bomba miisa 12 no nalefa tany amin'ny faritanin'ny Adjacent Saada avaratry Yemen anoerana ny foko Houthi. Raha tsy aivina dia nanomboka ny volana Marsa lasa teo no efa nanomboka nandaroka bomba tsy aiky tany Yemen nivondry ny firenena manohana azy ity. Mbola mitomo ny adatreto tsy misy milefitra ny andaniny roa.
izay ihany koa no hoe tsika manakatona ny fampahalalambavao amin'izao ariva izao mankasitraka anao izahay niaraka taminay hatramin'ny farandrireto sasarynanamarika ireo zava-mananay natany amin'ny faritra Sainte Marie indray no hoentsika anakatonana ny fampahalalambavao amin'ity ariva ity velomatoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.